Vaovao enonay zany a tany Anosy Be araka io titre nataoko io tany Anosy Be a de nisy cocaïne tratra tsy haiko moa zany na cocaïne na héroïne fa quoi qu'il en soit zany reny karazana drogue dure en poudre ireny de ilay ramatoa izay natratrarana an'le cocaïne zany a cocaïne 200 kg io tam 2024 ny tratra de efa migadra any Amponja le ramatoa nandovola tany amin'ny instance rehetrarehetra izy a fa 5 tsy afaka fa de mbola migadra ihany heureusement mbola migadra izy zany a fa notononony daholo amin'izay ny olona rehetra izay niaraka napitra io cocaïne io niaraka taminy de nanonony izy hoe commandant compagnie an'zareo commandant de brigade Damanjary gendarme efatra civil roa ary am'izao tsika miteny zao dia gendarme sivy au total nalefa niakatra amin'ny Antananarivo any amin'ny brigade ny brigade de recherche any Fedanana ho atao enquête tsy lazainy zareo amin'ny gendarmerie zany zavatra zany ary afeniny fa le izy zany le ramatoa tompony cocaïne zay tratra voalohany de milaza fa ny tena tompony entana dia Ravatomanga tsy fantatro zay famarinana zay fa tsisy olona koa atafiditra cocaïne eny amin'ny douane sy eny amin'ny ao amin'ny sestany na Madagasikara zany raha tsy olona mahita sy mahita lalana fa izany zany ny zava-misy de tokony hodorana io cocaïne io de tsy nidorana le izy fa nalainy zareo de namidiny de aparitany era Madagasikara. Bazonareo atsaina ve zany zavatra zany? Misy ny mampiditra, misy ny manao trafika, misy ny mandray vola zany mba tsy hanagadrana le olona mpanao trafika sy tsy ampivoaka hoe izany tompon'le izy de misy ny olona tokony andoran'ireo zava-mahadomelina reo de mivarotra an'le izy indray en contrebande de gendarme tompoko reto mivarotra. Reo gendarme zay efa mampimemena ny olona satria nahoana iry zareo reo gendarme reo sisa miaro an'io fitondrana io ny polisy sy ny maramila efa tsy de tena zondrareo antoka fa ny gendarme tena hoe iakina ny fitondrana zany ny fierovany gendarme satria gendarme rehetra sisa no manaiky ady amin'ny vahoaka rehefa mitaky zavatra ny vahoaka tsy mety tsony zao jiro tapaka zao tsy mety tsony zao rano tapaka zao de tompoko ry gendarme indray no mivarotra zava-mahadomelina ho an'le vahoaka malagasy de normal tsika ao a Madagasikara lasa sakaletaka lasa poltron lasa saritahotra lasa vavitoetra mialatsiny vehivavy fa tsy ratsy le hoe vehivavy fa lehilahy tokony hijoro hiaro ny firenena lasa familette tsy mahasamy joro tsy mahasamy miaro tsy mahavita tsony miaro ho an'le firenena tsy mahavita miaro ny firenena tsy mahasamy joro tsony rehefa misy zavatra tsy tratran'ny zava-mahadomelina dontony loha zay le hoe mahadomelina vo manana kely de matahotra manao an'izao de aleo le mitangitangy tamboho sy le mifokafoka sy mitsindrona sy le misinifsinify reny ihany no atao fa tsy mba atao zay hoe eritreretana hoe ahoana moa zany ny atavavoaka an'ity firenena ity ahoana moa zany ny ahatonga an'ity Madagasikara ity mba hitay amin'ny reo firenena manodidina ao amin'ny océan Indien fa hoanina daholo zao tsy fihinana rehetrarehetra zao ary izany manao an'izany reo olona zay tokony ho tandroka ary ny vozina no mivarotra zava-mahadomelina ho an'le vahoaka rehefa avy namarotana zava-mahadomelina de taroana rehefa mitaky an'izay zavatra tokony mba ho takiana ao amin'le firenena zo fototra angeny fitakiana zo fototra angeny fidinana eny an-dalambe kanefa dia noho ny
fiparitany zava-mahadomelona ao Madagasikara noho ny fampitahorany zandary dia tsisy masamihetsika. Anao démenti an'izao ndray koa zany ry zandary miandritsika hoe anao démenti an'izao hoe tsy commandant compagnie tany Anosy be sy ny commandant de brigade Jamanjary ny tratra tamin'ny cocaïne mitenena Ramasa fa vavolombelona misy be dia be ary ny tompon'izany zavatra ny anisany ny dénoncer an'izy mianakavy tao. Mbola ny amponja moa le ramatoka tsy efa vonoiny zareo tany angamba tsy fantatra intsony fa dia izy zany namoaka hoe voakako any daholo ny anaran'ny olona izay niaraka nanao an'io cocaïne io. Ary malaza ho Anosy be zany resaka izany. Tonga aty amiko aty, tonga aty amin'ny 11 000 kilomètres aty. Fa nareo ao Madagasikara ao tsisy mahafantatra, tsisy malala. Dia miandry fotsiny eo, dia gaga hoe fa ahoana ny jiro tapaka ny rano. Satria ny lehilahy ao Madagasikara lozana mitindrona sy mifoka sy mitroka cocaïne fotsiny. Noho n'inona? Tsy tatsony izay iainana, mafy loatra le fiainana. Manino moa ty terena antra le gasy, terena tsy afaka hianatra, terena tsy ahita horizon hafa ankoatran'le fahoriana be ao. Nefa ny zanak'olona mianatra any Suisse tsy mahavita fianarana akory dia lazaina fa nahazo diplôma. Ny dadan'ny olona mahazo Mercedes tsy haiko inona nefany lalanao aminao tsy ahafahana sarety mandeha akory. Ka zao zany teneniko anareo, tsy ekentsika zany hoe anaovana plaque tournante na zava-mahadomelina zany ao Madagasikara, tsy ekena zany. Ka izay olona manao an'izany zava-mahadomelina zany, mampiditra zava-mahadomelina, mivarotra zava-mahadomelina, dia tena ataovy fitsaram-bahoaka. Raha ohatra ka tratranareo ny olona mpivarotra zava-mahadomelina, mpizara zava-mahadomelina, mpanao trafikana zava-mahadomelina ao ary en plus n'izany manimba ny tanora malagasy. Dia tendray ianao miantso fitsaram-bahoaka. Ka inona raha no atao? Hotoriana ny fitsarana. Jereo fa ireo anankisivy zareo be zao. Nasona tany Anosy be nalefa ny Antananarivo. Iza no miteny amintsika fa tsy 3 andro ireo dia mivoaka tao. Iza no miteny amintsika fa tsy samizy manafinafina an'ireo tao dia alefaso. Afandreo toerana fotsiny. Ataovy miala ny Anosy be dia alefaso ataovy any Toliara indray dia andray izy manao ny ataony. Dia ho anelan'izay ny zasalao malagasy na ny zasavavy tsy misy ninona atao fa tsy miletra zava-mahadomelina. Tsy ekena zany. Tsy ekena zany. Ny harem-pirenena efa avoakanareo. Ny olona izay tokony ho harena ao amin'ny Madagasikara io dia potehinareo. Avy eo za sûr reny asan'ny jiolahy reny fa tena mandray zava-mahadomelina zareo satria amin'ny fomba ahoana moa misy jiolahy zany mamaky trano ao anatin'ny 4 minitra dia tsy azoko hoe inona ny antony dia hongotana ny nifin'le zaza efa devoly ange zany satria tratran'ny zava-mahadomelina hoaniny dia mila hoe torturena le zaza tsoahana ohatran'izao fa maninona anao izazy io maninona tsy alaina izay alaina fa dia maninona mila torturena ohatr'izany le zanak'olona satria tratran'le zava-mahadomelina. Hitantsika ireny famakitrano à gauche, famakitrano à droite, fanolanana à gauche, famonoana zaza à droite. Noho n'inona zava-mahadomelina. Dia avy eo misy miteny aty aminaty hoe neny Fanirisoa tsy miraharaha mihitsy izy na potika le firenena fa Iandry Rajoelina ihany no halana. Ka Iandry Rajoelina no fototry ny olana ao Madagasikara. Iandry Rajoelina mahatonga ny zava-mahadomelina mianaka ao Madagasikara satria Iandry Rajoelina sy Mame Vatomanga manao ampimamba ny firenena io, manao prise d'otage ny firenena io, mahatonga ny olona mijaly ao Madagasikara. Dia normal raha ohatra ka ny fototry ny olana ny asorina. Asory aloha ny omby. Io asory aloha ny olana. Asory ny fakan'ny olana. Zay vao afaka mitsabontsika. Fa rehefa miala io fototry ny olana io, tsabotsika io firenena io. Amoronana asa ny tanora. Amoronana avenir ny tanora ao Madagasikara. Afaka mahita avenir mamiratra sy afaka mahita firenena mamiratra isika. Fa eo alohan'izay aloha, asorina aloha ireo mpitondra mampiditra zava-mahadomelina sy mamoaka ny harem-pirenena ao Madagasikara. Mazava izay.
de alohan'izay de ho toritsika any amin'ny cour pénal international aloha zareo de io le averiko foana mila mifanometana ny sika rehetrarehetra amin'izany fitoriana zany satria manomboka hatrany Madagasikara ny fitoriana ka hatrany amin'ny Lae any a Pays-Bas. Zay arany ny mikasika ny zava-mahadomelina fa de arahanareo fiadananao zay zavatra zay. Ary nareo polisy, nareo maramila tsy tokony anaiko hoe rehefa ny gendarme manao ny ataony de ho afaka maina fotsiny ohatr'izao. Non.